أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Ero toetra mendrika izay tokony ho tazomin'ireo mpifehy vava. Ny mpifehy vava dia tokony hitazona voalohany ny famakihana boky masina Al-Qur'an Al-Karim maro atao agnatiny ity volana Ramadan, amin'ny atoandro ary koa amin'ny alina. Izany no sordalana no tazomin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tagnatin'ny volana Ramadan. Izy miaraka amin'ny anjely Jibril alayhi salam mifamerina ny famakihana ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Ny volana Ramadan agatio no volana izay ny atombohan'ny fiditsohan'ny Qur'an tamin'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, araka nambarany Allah: shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ny volana Ramadan no volana izay ny atombohan'ny fiditsohan'ny Qur'an tamin'ny ilayira kafarany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ary izany dia tamin'ny aligny laylatul qadr, araka nambarany Allah: inna anzalnahu fi laylatil qadr. Tena marina fa izay dia nampidina ny Qur'an voalohany tamin'ny ilayira kafarany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny aligny lahatra, aligny laylatu al-qadr. Ka ianao agnatin'ny volana ny Qur'an ripanompony Allah amin'izao volana Ramadan izao, ka mieza mamaky ny Qur'an maro ary ny tsara ny anamperana azy avy amin'ny voalohany hatrany amin'ny farany. Izany hoe manomboka ny sura voalohany, suratu al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, ziska any amin'ny sura faha efatra ambin'ny folo aorian'ny zato na sura 114, qul a'udhu bi rabbin nas. Ary ny atsara ny mba hanamperana izany maromaro, indroa, intelo, inefatra, impito, impolo, ary ny ambonin'izany zay tsy ferina, satria anatin'ny volana ny Qur'an anao ka tsara ny ameregnana maro ny famakihana ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Fakafakao ny dikan'le teny ary ambonio le teny izay vakinao fa tenina Allahu Jalla wa Ala izay ampy ny ampangovitra ny fo, ampandatsaka ny ranomaso, na dia tsy fantatra azy ny dikany amin'ny maha lehibe tompo Allahu Jalla wa Ala, tompony ile teny izay vakina ny Qur'an Al-Karim. Ary dia ianarana ny tsy anjery izay mety vita ary ataony revision amizay efa vita, ary fakafakaina ny didy amandalagna ao anatiny, ero lesona izay tsoana avy ao, ero fotom-pinoana, ary koa ny toetra izay tokony ho tazomina, ary ireo fanompogna izay tokony atao. Ary ny toetra lehibe manaraka dia tokony hitazona ny fihinanana ny suhur, nandako ny olona tsiraikiraiky. Izany moa dia tsy voatery fa tsara, anisan'ny toetra tsara tokony ho tazomina, ary sunna anisan'ny sunnan'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Izany fihinanana suhur na dako na ny dako izany izay hoanina amin'ny maraina, izany hoe io sakafo maraina alohan'ny fajr, alohan'ny fajr. Ny antendry no anisan'ny sakafo tsara hoanina amin'izany fotoana, fa afaka mihina izay eo am-pelatagnana ny tsiraikiraiky, ary ny fihinanana dia tanterahana hatrany amin'ny faran'ny ora. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy niteny fa tsy mitsahatra agnatin'ny hatsaragna ireo olona izay manemotra ny fihinanana ny suhur na ndakony izy ireo hatrany amin'ny faran'ny ora. Ny fifehezana agateo tsy tonga ampijaly ka mihinana hatrany amin'ny faran'ny ora fihinanana, ary mifamoaza na dia voky aza
dia mba misotroany rano satria paminahy sallallahu alaihi wasallam nivola tasahharu fa inna fi suhuri baraka, mihinana dako ianareo na ny dako na ny suhur ianareo fa izany dia hasavana, ny fifazana hasavana, ny sakafo koa dia hasavana. Ny toetra manaraka tokony tazomina dia ny fisarombana amin'ny famahanga ny fifehezam-bava, tsy natao fampijaliana ny fifehezana ka tsy ilain'ny tompo Allahu jalla wa ala midepasy ny fitsoforany masoandro ny famahana ny fifehezana, ka raha vao tsofotra ny masoandro vahagna ny fifehezana amin'ny rotab antendry mbola malemy raha misy, atamro antendry efa maika raha ohatra tsy nahita ny voalohany, ary ny rano raha ohatra tsy nahita ny faharoa, no amahagna ny fifehezana. Ary izany no sunna ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa ny olona ho an'izay tsy mahita an'izany afaka mihinana izay eo am-pelatanana, na misy izany fa tihinany hafa dia azony atao amin'ireo zavatra izay azo hohanina izay nomeny tompo Allahu azza wa jalla alalana, ireny no amahagna ny fifehezana. Ary mpaminany sallallahu alaihi wasallam nivola fa tsy mitsahatra agnatin'ny hatsaragna ny olona raha izy ireo misarombaka mamaha ny fifehezam-bavan'izy ireo. Tokony hitazona ny fahatsiarovana Allah imbetsaka ny mpanompo tsiraikiraiky amin'izao volana Ramadana izao, ary ny fanompoana dia be ny hasavagna azo avy aminazy raha ohatra be ny dhikr na ny fahatsiarovana Allah ao agnatiny. Ka tokony hitazona ny fahatsiarovana mandrakariva ani Allahu jalla wa ala amin'ireo karazana dhikr rehetrarehetra, na ny dhikr marandraigny ary koa ny ariva alohan'ny matory rehefa mifoha, eo koa ny dhikr izay atao amin'ny fidira sy fiboahan'ny trano, ladouche, muskirin, ary koa ny karazana dhikr maro. Ary miampy an'izany koa ny fiarovana at-tasbih, amin'ireo karazana at-tasbih karazana maro, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, karazay koa ireo fahatsiarovana Allah azza wa jalla maro tokony hipetraka amin'ny lelan'ny mpifehy vava, amin'ny atoandro ary koa amin'ny alina, ny fahatsiarovana tompo Allah azza wa jalla. Ity ny volana famelan-keloka, hitadiavana ny famelan-keloka, ka oka mba angataka famelan-keloka maro ny mpifehy vava tsiraikiraiky amin'ny tompony izy ireo Allah azza wa jalla, le tompo pamela heloka, mangataka famelana amin'ny izay diso natao, amin'izay tsy mety vita, amin'ny fahotagna vita, ary koa amin'ireo karazana haratsiagna rehetra izay natao amin'ny ireo maventy ary koa amin'ny kely. Fa tompo Allahu azza wa jalla efa nandidy atsika ny angataka an'izany aminazy, ary nanome toky atsika izy fa rehefa miverina aminazy atsika, mifona aminazy atsika, avela ny fahotagna rehetra izay nataotsika. Ad-du'a ry mpifehy vava, ny fangatana amin'ny Allah azza wa jalla no toetra tokony ho tazominy mpifehy vava, ary ny mpifehy vava rahateo ekeny Allah ny atakan'izy ireo, araka nambaran'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa atakan'olo anankitelo dia izany tsy miverina fa raisiny Allah ary omeny Allah ile mpangataka ny atakany. Iray nambaran'ny mpaminany eo dia atakan'ny mpifehy vava, ary ny mpifehy vava mandritra ny fifehezany iray manontolo dia ny doanazy accepteny Allah, raisiny Allah ary koa valiny Allah, indrindra amin'ny fotoana izy amin'ny mamaha, izany hoe fotoana kely alohan'ny mamaha, dia tsara ny mpifehy vava mba mangataka amin'ny Allah, fa tsy hoe ny sakafo no sakafo apetraka homanina, fa eo fotoana ny doa eo, zany hoe mialoha kely ny mama na koa après kely ny mama, eo olona mba mangataka amin'ny Allah, mangataka ny tsara ho an'ny vatana, ho an'ny vady aman-janaka, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny mpiarabelona, ho an'ny tanàna, ho an'ny firenena, mangataka ho an'ny ireo ray aman-dreny izay efa nodimandry, ireo avana izay efa maty na manampino efa maty, zany hoe mangataka doa fa doanao mpifehy vava eken'ny tompo Allahu jalla wa ala. Anisan'ny toetra lehibe tokony ho tazomin'ireo mpifehy vava dia ny mifampizara amin'ny eo am-pelatanana, mifagnampy amin'ny izay eo am-pelatanana, mifagnampy amin'ny alalan'ny teny, mifagnampy amin'ny alalan'ny anatra, mifagnampy amin'ny alalan'ny resaka, amin'ny fiarana, ary koa amin'ny fanomezana amin'izay azo tsapahitanana sy n'izay azo tsapahitanana, amin'ny sakafo izay eo am-pelatanana, ifampizarana izany satria mandramana ny mosaratsika rehetra amin'izao fotoana zao, izany nefa mandalo ho an'ny sasany, fa ho an'ny sasany kosa dia efa andavataona izy agnatin'izany mosara, agnatin'izany kere izany. Ka raha ohatra mangiry firy aminao ny fandalovany hamosara aminao, tadio fa agny misy amin'ireo rahalahinao ary anabavinao izay mandramana an'izany amin'ny amam-bolana ary koa aman-taona, ka tokony mba ifanome, ifampizara atsika rehetrarehetra agnatiny izao volana izao. Makasitraka atsika rehetra. Hadha wa jazakum Allahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك